Miarabanao a sady manona ny fiatanan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra. Miara-mahita isika, miara-malala, miara-mandre ihany koa. Fa raha mandinika ianao dia en mouvement be mihitsy ny hetsika ara-pivavahana isan-karazany amin'izao vanim-potoana ny fiandohan'ny volana septambra izao faraparan'ny volana oktobra. Hitantsika ireny ny karazana hetsika be da be isan-karazany niseho dia tsy dia roa antsapidirana presque isaky ny faritany méga concert karazana évangélisation atsonjombe na tsy tao atsonjombe palais des sports sy ny sisa rehetrarehetra croisade zavatra be da be ohatran'izany. Za tsy miteny hoe ratsy zany za tsy miteny hoe ratsy zany, zay aloha tiako tsindrina. Oui, zavatra tsara izany satria mikasika ny ara-panahy ho fiainana mandrakizay. Fa ny zavatra tsindriko sy ataoko remarque ao anatin'ireny dia hoe aho hoe anjaranao no manivana ny fanahy miasa ao anatin'ireny sy mitsilo par discernement zany hoe fanahy mamitaka ve sa fanahy avy amin'Andriamanitra tsy tomarina, Andriamanitry Abrahama, Isaka, Jacob, Israel, Andriamanitry nofo rehetra no ambadika ireny zavatra ireny. Niarana eny ihany koa isika fanambarana hoe ho fenotsika antsapidirana Madagasikara, olobe teto amin'ny firenena nanambarana izany dia verenako tsindrina ihany hoe tsy ratsy na ny zavatra izany satria mikasika ny ara-panahy sy mikasika ny fiainana mandrakizay no ivon'izany fanambarana izany. Fa verenako tsindrina fanondroana indray hoe anjaranao no manivana sy mampiasa solomaso zany hoe tahaka ny ahoana ny toetran'izay nanambara, tahaka ny ahoana ny rivotra mitsoka ao anatin'ireny, crédible ve ireny karazan-ketsika ireny jerenao fotsiny vokatra efa nisy tena hoe avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina ve mangatany don de discernement indrindra ahafahanao mitsilo izay ny tena important satria amin'ny alalan'ny don de discernement dia tena hoe scanen'ny fanahy aminao mihitsy ilay toe-pony ilay olona manambara ny atin'ilay hetsika ilay noyau zany ny fanahy mianime miasa n'ireny karazana croisade sy ireny karazana antsapidirana isan-karazany spectacle VIP sy ny sisa rehetrarehetra ireny. Zany amin'iny maninona moa no entiko amin'izay ny fizarana entiko amin'izay ny fizarana satria isika amin'izao vanim-potoana ny hainao manjery miroborobo be izao dia mahery be mihitsy ny rivotry ny new age. Église mampiaina n'ilay sofla new age. Inona moa le hoe new age io? Raha ataoko définition simple be akakorakorsy zany ny fanazavana dia ohatran'ny hoe miditra supermarché ianao supermarket dia hitanao daholo ny légume, hitanao ao ny vary, hitanao ao ny menaka, hitanao ao ny fourniture de bureau, hitanao ny kojakoja momba ny lakozia, ny tomobile, même mialatsiny ahiteny an'ity hatramin'ny kapote fampiasan'ny any amin'ny tontolon'ny filana prostitution hitanao anatin'izany supermarché izany. Izay le new age. Ny tiana votra amin'izay dia hoe lay sofla miasa ao anatin'izay le hoe esprit new age izay dia mifangaro ao daholo ny zavatra tsy tokony hifangaro. Fehiny Jesosy Kristy raha nanangana ny fiangonana izy tao ambony devatolampy ity no aoriko ny fiangonako hoy Jesosy Kristy ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Jesosy Kristy ilay vatolampy ny orenan'ny fiangonana ary miaraka amin'izay vatolampy izay fototra ny apôstôly 12 misy an'ilay herin'ny filazantsara avy any an-danitra noetin'i Jesosy Kristy nasehoany tamin'ny alalan'ny tenany dia ho iateo hoe mitsoka be mihitsy ny sofla new age amin'izao tsika mizara izao. Izany hoe tsy ilay fiangonana naorin'i Jesosy Kristy intsony zany no mahazo toerana, tokony hisandrahaka sy ho tafapaka any amin'ny isam-batan'olona fa io sofla new age io lay vary amin'anana be teo, lay composé be teo, lay hatramin'ny loto mifangaro ao, io no
misinfiltre any anatin'ny fiarahamonina be dabe any de io no mihetsika araky ny fihetsehana hitatsika en mouvement be mihitsy am'izao vanim-potoana iresantsika izao. De amaranako azy de verenako tsindrina ihany izao toetra ny fanahy satria isofla io dia mitsoka mahery be mihitsy io sofla vary amin'anana new age io ary be da be mihitsy ny tanora no tafiditra ao anatin'ny file be da be mihitsy tsy ny tanora ihany fa ny fanan'olona voahidy ao anatin'izay arato zay ary toy ny hoe mahita mahita fiadanana mahita fiainam-baovao satria ao anatin'ilay file haratona new age misy an'ilay zavatra mifangaro be da be no resantsika teo izay ilainao fa tsy ilay fototra Jesosy Kristy hoe misy fandrarana hoe izao no tsy azo atao, izao no tsy azo atao, izao no tsy azo sy ny sisa be da be aza zany hoe mandrara ny ara-nofo fa ilay nofo kosa izay mangetaeta zavatry ny nofo de avalian'ilay sofla sy ilay eglizy new age satria hitany ao anatin'ilay eglizy new age supermarché daholo ilay zavatra ilain'ny nofo de ilay zavatra ilain'ny nofo ao amin'ilay fiangonana mirépondre an'ilay besoin n'ilay nofo izay katsahany zao taranaka izao araka ny filana obsession de en même temps midera Jesosy ihany en même temps manao fahagagana en même temps mihira en même temps manasitrana en même temps sy ny sisa be da be nefa Jesosy Kristy dia niteny amoaka demonia amin'ny anarako ianareo anao asa maro be amin'ny anarako ianareo iteny amin'ny fiteny tsy fantatra amin'ny anarako ianareo anao miracle be da be amin'ny anarako ianareo sy ny sisa be da be izay ilay eglize new age amin'izay composition zay amin'izay filana izay fa tsy fantatry Jesosy satria ilay fototra tsy Jesosy Kristy azo fijaliana fa fototra new age ilay fifangaron-javatra be da be ilay ara-nofo afangaro tsy misy fandrarana ao anatin'ny tontolo libertinazy de ino no idina amin'ny système hoe eglize hoentina manonona ny anaran'ny Jesosy Kristy gravy ka minao fa mazava aminao izay fanambarana izay izay fampitana hafatra izay dia manomboka eto dia andinika ianao amakafaka hoe inona marina ity misy ity inona marina ity hitondrako ny fianakaviako ity inona marina ity iantsoko an Jesosy Kristy ity izay anandratako ira fiderahana sy iraisako iombonako fimbonam-bavaka amin'ny karazana pino isan-karazana isan-tsokajy ny avy izay eritreretiko fahitako solution vahaolana ny amin'ny kitapom-bola ny amin'ny zavatra ohatran'izany ny amin'ny tokony mba hoe mahazaza amin'izay na mahita vady na ohatran'izany mba mametram-panontaniana amin'izay zany partiran'izao fizarana izao izay fitiavan'Andriamanitra foana no antom-pizarana ho antsika tsy misy hoe fikendrena ny izasizakory tianao Jesosy voninahitra ho andray tsy to mirariso anao hatrany ahitany marina nirary ny hitsiny indrindra ahitany tavan'i Jesosy Kristy tafiditra amin'ilay intimité profonde mahita ny tavan'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'i Kristy Jesosy elo matompoko